Ny fampahafantarana ny testameta taloha io ny tanjon'ilay fampirantiana karakarain'ny fikambanan'ny papiely baiboly eto Madagasikara miaraka amin'ny kilasy baiboly FJKM omby tantely. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny fahavalopolo amby zato taona ny idiran'ny baiboly malagasy sy ny fahadimapolo taona ny fikambanana mapiely baiboly dia misy ny hetsika fampirantiana izay karakarain'izy ireo miaraka amin'ny kilasy baiboly FJKM Ambohitately. Fampirantiana ireo baiboly taloha sady fampitinana ny zava-nitranga tao anatin'ny testameta taloha amin'ny alalan'ny lohahevitra hoe fantaro testameta taloha. Ny antony anaovana fampirantiana dia hatramin'izay zany dia ny atao hoe tamin'ny fankalazana ny fahavalopolo zato taona ny idiran'ny filazantsara ohatra dia izay fomba nahazahoana baiboly ny fandikateny amin'ny teny malagasy no natao fa amin'ity fampirantiana ity kosa dia izay tena vontoantony no tantaraina izany hoe ny testameta taloha aloha no tratra hatrizao dia izay votoatin'ny testameta taloha fampitinana amin'ny votoatin'izay no atao eo amin'ny fampirantiana dia izay zavatra hitanao amin'ny mahaboky ny testameta taloha ireo tantara ireo patriarka ny fombafomba tamin'izany fotoana izany sy ny tempoly eo ihany koa misy eo amin'ireo atao hoe trano fitaratra hitanareo ao ny ireo atao hoe baiboly fototra tamin'izany dia ny amin'ny teny hebreo ny testameta taloha eo ihany koa ny dikateny amin'ny teny grika. Vokatra ny fikarohana nataon'ireo olona mpandray fanasany tompo mianatra amin'ny kilasy baiboly FJKM Ambohitately nandritry ny herintaona sy tapany ity fampahafantarana ny votoatin'ny testameta taloha ity ary izan'izy ireo ny hamoaka ny fampitinana ny testameta vaovao amin'ny taona